Niarabanao ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo filina avy Nazareta ivavaka atsika alohany izarako ny révélation omeny fanahy masina atsika indray. Rainay tsara indrindra any an-danitra misaotra mankalaza anao mideranao satria tsara loatra ianao Tompo ary ianao foana no asandratray amin'izay rehetra ataonay Jesosy malalo. Na isanaiza misy anay ninina ny ataonay dia ny anaranao no indraindrainay ary ny anaranao no ankalazainay. Koa manatre izao fotoana izao ianao fanahy masina, manatre iteny eto aoka ny molotro tsy izany ho iteny fa ianao iray fanahy masina. Ka izay tsy avy aminao dia efa foano, izay rehetra tsy nambolenao dia efa foano. Faoka ianao rery ihany fanahy masina no anazava aminay, ampianatra anay izay rehetra tianao ambara ary ho afo izany teny izany, afo mandoro, afo mandrava ny asan'ny nofo rehetra, ny asan'ny nofo izay manjaka aminay rehetra. Fofoananao sady izany fanahy masina fa ianao no hitarika sy hampalala hanokatra ny masom-pananay. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Amen. Ny tiany fanahy masina ambara amintsika androany dia ny ao amin'ny Apokalypsy 4:17 ary mbola manambara koa izy manazava ao amin'ny Lioka 7:9 izay manambara hoe Sambatra izay Maty ao amin'ny Tompo. Amin'ny Apokalypsy manambara izay vakitsika Apokalypsy 4:17 ary nahare feo avy tany an-danitra nanao hoe soraty Sambatra ny Maty dia izay Maty ao amin'ny Tompo hatramin'izao eny ho iny fanahy fa hitsahatra amin'izay nisasarany izy fa ny asany no manaraka azy. Alleluia. Eto dia manambara an'izay efa nodimandry, izay efa nahavita ny asany tety amin'ny asan'ny Tompo. Alleluia. Tsika tsirairay avy dia samy manana asa ataontsika ety ambony tany. Zany asa izany no hitsaranatsika, zany asa zany no miandry atsika hitsaranatsika ao an-danitra ao. Ka hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe Sambatra izay Maty ao amin'ny Tompo fa manaraka azy ny asany. Ary nilaza ihany koa izy hoe sorato. Dikan'izay zany izay rehetra maty ao amin'ny Jesosy dia voasoratra any an-danitra ny anarany, any an-danitra ny anarany. Halleluia. Omaly aho zany ny zavatra sarany hoe nampiasa saina kely anazy zany dia sady nisy alahelo kely tao anaty koa dia ny fanahy masina ny teny anazy zany hoe hitanao izy felana ny amin'ny fahafatesana, ny amin'ny olona efa maty nefa mbola indraindray ny olona. Vakitsika ny Lioka 7:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana mitoria ny filazantsara. Raha nanazavako fanahy masina mamaky ny tenin'Andriamanitra io mirevele anahy dia gaga be zao. Aoka hoy izy ny maty. Ny maty lazainy eto nahoana moa ny olona maty mbola andevina ny maty ihany koa, fa ny maty lazainy voalohany eto dia le maty ara-panahy. Halleluia. Le maty ara-panahy, ilay eny foana izy velona eny izy fa ny nofony efa mandeha fa ny fanahiny efa misaraka amin'Andriamanitra, ny fanahiny efa maty. Halleluia. Ireny no sahirana mbola mila omby vonoina efa tonga ny fahafatesana. Azafady fa za tsy hoe manambanimbany ny fomba ny razana, tsy zany mihitsy fa rehefa tsika zany ao amin'ny Jesosy
tsy hoe manambany olona eto na fomba ny olona tsy zay mihitsy fa itsika rehefa nandray an Jesosy zany ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika kristianina marina atsika de tsy misy anireny tsony, misy oby vidina, misy raha latsaka. Halleluja. Misy fahafatesana etsy de tsy maintsy anao manao didy, tsy maintsy anao misy tsy maintsy misy sazy aloha, tsy maintsy misy vola be aloha, fa raha tsy mahaloana ino de tsy horarahin'olona koa ny fahafatesanao. Ry havana, raha ianao manana an Jesosy, inona no mampanahy ny andro hafatesanao? Halleluja. Inona no mampanahy anao na tsy horarehin'olona ary ny fatinao? Amen. Azafady tsy manivaiva amin'ny fahafatesan'olona akory, fa ny marina manafaka atsika, de tsy fahalalantsika mangeja atsika. Halleluja. Misy zao olona tena mahantra tsy manana na hoanina nefa noho ny sazy, le olona maty ndray no tadiavana vola mila sazy, andoavana omby, andoavana zavatra nefa ny ao an-trano tsy misy hoanina. Midododo le olona ohatra hoe mandeha mitrosa anaovana an'ilay sazy. Mifoaza ny masom-panatsika, maninona atsika no jambainy devoly? Halleluja. Ny maty ndray no iazakazahantsika tsy maintsy anaovana an'izao satria rehefa misy koa fahafatesana atsika tsy hovonjen'olona koa tsika, tsy ataon'olona an'izao koa tsika. Aoka hoy Jesosy ny maty andevina ny maty. Maty ara-pananao mbola manahy an'ity nofonao ty. Halleluja. Ny devoly manao zay tiany atao amin'ny nofontsika io. Za tsy manao zao hoe rehefa misy ny fahafatesana ka tsy hoe tsy alevina, tsy zay. Fa lasa atsika zany ohatrany hoe voageja n'izay zavatra zay. Voageja, tsy ny zavatra rehetra no mahasoa atsika ry havana. Ao ny mamady ka. Ny efa maty, rehefa maty. Tsisy tsony hoe mbola hoe hofoazana ndray le maty, mbola tsoina ndray ny razany, mbola vadika ndray le maty, ivavana hoentina makany am-piangona ndray afaka 7 andro, afaka 3 andro, tsy fahitsaiko tsony fa zaho tsy mamonjy an'ilay izy, fa anazavaiko an'ilay izy zany tompony anazavana maly. Hitanao izy felana. Ny olona manindranindra ny olona maty. Moa ve fantatry ny olona hoe Jesosy fa io faty io aiza olo maty io? Ny olona maty ao amiko i Jesosy sambatra. Halleluja. Aka ohatra nareo satria nanome ohatra na mihitsy ny fanahy masina maro, ary gaga be fa tena marina ary tena marina. Antany atsika raha salama no vonoina ao faty, martiora. Nisy nandevina azy, nisy namadika ny fatiny, nisy nitondra omby, satria tsy nanahy an'ity tsony raha salama ny nofony na ho faty ary. Ity nofo ty ho vovoka, fa ny fanahiny no zava-dehibe taminy. Sambatra izy satria maty ao amin'ny Tompo, maty martiora ho an'i Jesosy. Halleluja. Amen. Aka ohatra fandroany amintsika Petera no tapahandony fahafatesan'ny Petera. Iza nandevina ny Petera? Iza nandevina ny Petera? Halleluja. Nisy namadika ny fatiny. Itsika ty aorina no jambainy devoly, ovainy Satana amin'ny fombafomba. Any ka lefa maty efa ela, alaina mbola ivavana ndray olona masina. Tsisy masina afa-tsy Andriamanitra. Halleluja. Mibebay isika raha ho anatin'izany. Mibebay anao. Petera efa maty, ny fanahy no nandanitra vovonjy sambatra izy satria maty ao amin'i Jesosy. Fa ny nofony kosa ny tapahan-doha izy, tsisy pirarany fatiny. Tsy nanino, tsisy aomby noentina, tsisy aomby novonoina, tsisy vola homena, tsisy an'izao. Amen. Ny fananao vovonjy ny zava-dehibe ry havana. Ny asanao no manaraka anao. Ny olona maty ara-panano mbola misahirana miahy amin'ny andro hoe raha maty zany tsy hovangino, tsy hojerenao. Misy zavatra fatanao tsony rehefa faty ianao. Rehefa maty zao za raha izy ohatra raha tonga ny fahafatesako,
moa fantatro tsony zay ataon'olo aoriany zay tsy fantatro fa ny fanahyko andovako ny fiainana mandrakizay. Halleluja. Mivoaza atsika kristianina. Ny kristianina tsy mamonjy an'izany tsony, tsy mamadika zany tsony. Partagenareo vidéo fa tsy maninona. Zany no fahamarinana. Zany no fahamarinana ka ambara. Tsisy tsony fiantsonany razana. Ny razana efa maty moa fatatsika makaiza izy. Makaiza izy no mbola tsoitsika. Halleluja. Ao ny omby vonoina, misy sazy omena, misy vola omena, enao nefa tsy mihinan-kanina. Za tsy manambanimbany fahafatesan'olona akory tsy izay. Fa ty nofinao ty minahoana enao no manahy am'le nofinao. Minahoana no manahy ny devoly zay tiany atao am'ty nofo ty tsy maninona. Fa ny fanahinao. Raha salama na korina tany anatin'ny antsana maty. Nefa olona matahotra an'Andriamanitra. Manana an'Andriamanitra. Fa tsy nanahy an'ty nofony ty izy. Halleluja. Jaonao mpanao batisa misaotra fanahy masina. Jaonao mpanao batisa ny tapahan-doha tao an-trano maizina. Iza ny raha rano fatiny iza. Iza ny tomany fatiny tondra ombo ny tondra. Mifoaza atsika fa lainga ny satana daholo reo. Lainga ny satana. Misy ny fahafatesana manaika hoe miaritory malahelo. Misaona normal. Fa na ny zanak'Israely nisaona ny fahafatesany Mosesy. Fa tsisy mbola mila sazy, mila vole, mila omby vonone. Afaka efapolany mbola ivavana ndray avadika ndray tsisy an'izany ry havana. Amen. Mibeba isika. Jaonao mpanao batisa no tapando. Fa tsy nanahy izy rehefa faty ao tapando. Waiza rehefa tapando ahoana ty fatiko ty. Tsy nanahy an'izany. Jaonao mpanao batisa. Jesosy nombony atao maintsy fijaliana. Révélation men Jesosy enao maly zany nanazavany ena gagabe za. Skiaria baba. Jesosy nombony atao maintsy fijaliana. Nanahy izy nofony. Tsy nanahy izy fa niamonjena atsika. Tsy nanahy an'ty nofony ty Jesosy na tsisy mpandevy naza. Ny olona ny tonga le olona anankiray no tonga ny angavo. Fa Jesosy tsy nanahy hoe rehefa zao taovonjao, zao taonjao. Tsy nanahy, tsisy programa, tsisy resaka. De tanteraka ny fitsanganany tamaty. Iny le rehefa ho faty ao de mila nareo misaona amiko efapolo andro. Rehefa ho faty ao de mibeba isika ry havana. Mibeba. Aoka ny maty de fa maty tsisy tsony fandraisantsika aminy. Mbola maty ara-panana, mbola manahy an'io, mbola sahirana amin'io. Halleluja. Tanamaky ino teo de nazava fanahy masina hoe maty ara-panahy. Maty no ako andevony maty. Fa ianao kosa mandehana mitorian'ny filazantsara. Aza manahy ny amin'ny fahafatesana. Aza manahy amin'io nofinao io. Torio ny filazantsara ny Jesosy. Mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zany teny Jesosy amintsika. Fa rehefa maty tsika na tsisy mpandevina ty fatitsika ity. Ny fanahintsika ho any an-danitra. Amarana ko azy vakitsika Apokalypsy 12. Apokalypsy 1:1 azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiko manomboka eo amin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tanteraka ny filazany de hiady aminy kosa ilay bibidia. Miakatra avy amin'ny lavaka tsy hita noanoa ka resy sy ahafaty azy. Ary ny fatiny hiapatra eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe izay tao araka ny hevi-panahy hoe Sodoma sy Ezipta. Sady tao koa no nanomboana ny tompony tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena maro de samy nijery ny fatiny ateloan'andro sy tapany ary tsy avelany alevina
ao ampasana ny fatiny. Mpaminan'Andriamanitra reo. Vakio manomboka amin'ny andiny voalohany. Ny nandrefesana ny tempolo sy amin'ny vavolombelona roa. Raha mamaky an'io ianao dia milaza izy ny amin'ny vavolombelona anankiroa dia isan'ny voalazany ato izay. Raha tsy diso ao ny fanahin'ny Eli sy Mosesy ilay hazo oliva roa dia manambara io dia le amin'ny andro farany. Ireo zavatra ho avy mpaminany anankiroa. Ndeo nefa ambaran'ny Baiboly sady ny afatesany hiapatra eny an-dalambe. Hiapatra eny an-dalambe. Fa rehefa avy eo izy amin'ny andro fahatelo hiakatra ny fanahiny na miapatrapatra eny ny fatiny. Tsy nanahy fa le fanahiny ho voavonjy ho any an-danitra. Hitan'izy ireo re mamakitsika eo amin'ny 1:10 ary rehefa afaka ny ateloan'andro sy tapany dia nisy fanahinaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo ary nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy. Ary nahare feo mahery avy tany an-danitra izy roa nanao taminy hoe miakara aty dia niakatra ao an-danitra tao anatin'ny rahonareo ary nahatsinjo azy ny fahavalony. Amen. Halleluja. Nahoana antsika ny manahy olona mpanompon'Andriamanitra reo. Nanao ny asan'ny Tompo reo fa ny asanao izay ataonao ity manaraka anao rehefa miala amin'ity tany ity ianao. Ahitan'i Jesosy ianao. Tsisy raharahinao intsony na hoe izay nofinao iny. Halleluja. Marina ilaina hoe mandevona misy fasana. Fa ankehitriny lasa omemboninahitra ny olona maty. Fatatsika maka izy ny olona tsisy mahalala. Amivavako ny fanahiny tsisy azontsika atao intsony ny fa maty mbola ivavahantsika. Tsika mbola velona no afaka mivavaka. Tsika mbola velona no afaka mibebaka ary havana. Mba ahafahantsika voavonjo ny fanahintsika dia mivavaka sy mibebaka ary mandamina ny lalantsika tsika. Halleluja. Sainy afatra ny Tompo atsika. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Tahiny Tompo daholo. Amen.